dia mbola manapitra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy amin'izao takariva izao tonga ao anatin'ny fotoana iresadresahana amin'ireo kandida ho filoham-pirenena ao anatin'ny repoblika faefatra isika amin'izao fotoana izao. Ny vahintsika dia Andriamatoa Nelson William natolotry ny fikamanana mity manany malagasy iray tsy mivaky izy no atao amin'ny akaviako ato ary ny atao amin'ny akavanako ato kosa Andriamatoa Patrick Rajonary Ratsimba nalalana azy teo anivon'ny sehatra ara-toekarena teto Madagasikara dia izy no PDG ny papimady tamin'ny fotoanandro ary efa filohan'ny syndicat industrie ihany koa teto Madagasikara naritra 10 taona be zao izy no tao anatin'izay miaraba nareo miralalo tonga ato anatin'ny fandarana manokana iarahana amin'ny televiziona malagasy sy senita ity. Miaraba nareo tamin'ny TVM ny tenanay ary miaraba koa ny vahoaka malagasy izay manaraka ny fandarana ty. Tena koa dia miaraba ny vahoaka malagasy ary misaotra nareo amin'ny TVM mananasanay ary tokoa dia miaraba ny Jean-André Nelson. Ny zavatra kely fotsiny tiako mba marina mbola PDG ny papimady ihany atopoko hatramin'izao ary mbola velona soma tsara papimady ary tsy ho ela dia hoentsika ny mombamomba ny papimady. Araka ny atsapaka nataon'ny senita dia ianareo mirahalahy no ifampitana ifampiresaka eto amin'ity fionana androany ity. Ny loha hevitra hoentina amin'izao dia hoe inona no lahara-pahamehana ho anareo rehefa tonga ny fotoana ny ray aminareo mirahalahy ireo no ho filohan'ny pirenena malagasy filoham-pirenena voalohany ao anatin'ny repoblika faefatra 5 minitra fa saingy mialozelo dia ametsika 10 minitra ny andaniny 10 minitra ny ankilany ahafahana manazava zay fandaranasa izay atongotsika ataon'ny Andriamatoa Nelson William izy dia efa ministry ny asa sy ny raharaha sosialy teto Madagasikara teo aloha teo ary izao milatsaka ho filoham-pirenena izao. Andriamatoa Nelson William raha tonga eo amin'izay toerana izay ianao inona no arosonao ny vahoaka malagasy, inona ny tantananao ity firenena ity, anahoana no avin'ny Madagasikara? Apiko kely aloha ny présentation-nao teo, ny vatatenako dia pitsara ary pitsara isan'ny grady faratampony zany ary mbola pitsara akehitriny. Amin'ilay fanontaniana napetraka anareo teo dia raha amiko manokana zany dia be dia be ny lahara-pahamehana satria ny vahoaka malagasy efa sahirana be mihitsy. Raha eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena sy ekonomika fotsiny zao dia raha volany hitantana nyity firenena malagasy tia dia ny zavatra iazakazako voalohany dia makany Bruxelles minégocier zany mifampiraharaha andreo volatsika mba iverina satria fantatrareo tsara mihitsy fa efa nataony maro dia tapaka io famatsim-bola io dia makany koa any États-Unis zany mifampiraharaha amreo Banque mondiale sy FMI reo dia raha ilaina moa zany dia mijery Japon sy Chine tsy mety atao reo satria tsy afaka asa mihitsy sika zany raha ohatra ka tsy misy ry vola. Manaraka an'izay raha ny eto toerana zavatra maika dia raharaha sosialy voalohany indrindra ny mikasika ny filaminam-bahoaka tsy angatahana andro mihitsy satria efa mampikaikaika ny vahoaka na ny anambany vohitra na ny ety andrenivohitra zany io tsy filaminam-bahoaka io zany ka tsy maintsy jerevana vaolana mihitsy io fa ny antsipriana ma zany dia omena nareo miandalana eny ihany satria tsy afaka hiasa mihitsy ny vahoaka eny ambany vohitra raha tsy milamina eo ary koa na itsika ety andrenivohitra koa za tsy ilamina koa tsika raha tsy misy vaolana mikasika an'io fandriam-pahalemana io satria mifampitoy eo amin'ny ekonomitsika. Manaraka an'izay dia tiako tsindrina koa eo amin'ny resaka hoe fitsaboana rahantsika malala akehitriny fa efa tsy voavidin'ny malagasy tsony ny fitsaboana firifiry moa zany reo maty noho ny tsy fisiana vola ary noho ny fividianana ny fanafody ao amin'ny hôpitaly fa zahay zany manana teti-pampandrosoana zahay zany ahafahanay manao ny fitsaboana eo homaimaim-poana ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy vitany homaimaim-poana fotsiny fitsaboana fa atao mihitsy manara-penitra tsy ny hôpitaly ihany manara-penitra fa ny fitsaboana ny tokony hanara-penitra manomboka any amin'ny CSB1 ka hatraty amin'ny hôpitaly aty ambony aty fa saingy mampalahelo akehitriny mbola be dia be ireo hôpitaly izay mbola mikatona na ny sasany sokafana aza dia zara raha ohatra hoe assistance sociale na infirmier no mitazona azy eo ka io zany tsy maintsy jerevana manokana koa io. Manaraka an'izay maika koa aminay zany ny resaka fampianarana tia ny fampianarana na fampianarana eo amin'ny fanjakana zany dia andavana vola raha aty amin'ny primaire fotsiny ohatra dia misy 150 000 francs isany ankizy
nefa misy ray aman-dreny manana zanaka roa telo ary za ty dia nahita mihitsy zany tamin'ny tournée nataoko fa misy ray aman-dreny renim-pianakaviana mitaraina hoe mananjanaka telo monsieur le président zany efa tsy manambola fa 150 000 fa iza no ampianarako iza ny tsy ampianarako ka zahay zany dia mieritseritra mihitsy fa atao gratuit ny fampianarana rehetrarehetra ary tsy vitany gratuit fa kosa atao zany atsaraina ny kalitao jerevana ny mikasika an'ireo mpampianatra framo reo tsy horoana reo fa kosa jerevana nomezana formation azy tsara dia ampidirana azy ho mpiasa-panjakana satria efa misy amin'izy ireo ny asa-panjakana nendrisan'ny 10 taona tsy azotsika atao mihitsy ny mandoaka azy ireo ohatran'izay koa ny amin'ny université io université io tsy vita atevezina fotsiny ny filière rehetrarehetra fa ezana mihitsy mamparitaka an'izy fa io zany isan'ny problème be indrindra ao amin'ny cherche ny enseignement supérieur am'izao fotoana zao zany be de be zany filière sy ny akizy mivangokony eto Antananarivo eto aparitaka io fa saigny jerevana tsara mihitsy satria zavatra mampalahelo zao dia misy université sokafana fa tsy misy bany ao anatiny ao zany tsy azo ekena mihitsy zany satria tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy tsara ny fampianarana zany zay zany aoka tsara zany hazava tsara eo amin'ny resaka asa rahantsika malala ny tsy fisiana asa am'izao fotoana zao na ety andrenivohitra na any ambanivohitra bon io moa zany fatatsika zany fa tamin'le crise ny catona d'ordre zone franche reo zany debe ny tsy anasa tsy vitany renégociena zany ny renan'io zone franche io fa kosa jerevana mihitsy fa fatatsika fa ny karama zone franche de karama varimasaky atao mihitsy zany ny mba ahakarama hahavelona zany asa mendrika ny malagasy ary hahavelona azy ary ny zone franche aparitaka ana province fa tsy eto vangongo eto Antananarivo fotsiny zany satria raha manao an'izay tsika tsy vitany manome asa fotsiny zany ny andrenivohitra sy ny ambanivohitra fa kosa mba tsy misy le fandafasantsika an'ireo ankizy vavy any Liban sy amin'ireo pays arabo izay tsy mitsatra ny misy maty dia etsan-daniny koa dia tianay koa zany hotsindrina koa zany ny fampanesana anjara ny vehivavy marina moa fa ireo féministe dia miteny hoe 30% tokony ho anay amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra zahay zany mandeha lavidavitra kokoa tsy ny androm-panjakana ihany fa ny sehatra asa rehetrarehetra dia tokony hampandresina anjara ny vehivavy satria raha miara misalahy ny vehivavy sy ny lehilahy dia tsy nitokantrano ihany no androso fa ity vahoaka magasy ity raha hitantarako zavatra anankiray nareo tamin'ny ady lehibe ino nampandresan'ny Hitler ny Allemagne fa ny lehilahy anany ady ny vehivavy manamboatra bala sy ny karazany dia ina ny vokany nandresy zany Hitler tamin'ireny ady reny ka ny vehivavy zany tsy azo atao ambany java zany hoe raha fitiniko zany io voalohany io dia zany Wilson William dia kandidany sahirana kandidany sahirana kandidany manano tena kandidany tsy manakatao ary kandidany voany tsindro azo lena zay ny joroko ary za zany mba tanteraka an'le ohatrany le retour ny investissement teo dia amampitsara dia hoezako ny ametraka eto état de droit izay migarantira zany ny fiverenan'ireo investisseur reo ary koa ny fitokisany vahoaka malagasy ary mba tanteraka an'izany dia omena fahaleovan-tena tanteraka iasa malalaka ny fitsarana zay azy aloha 10 minitra voalohany eviny zay manaona kosany ianao voalohany indrindra aloha dia tiako ny manazava ny foto-kevitra zany hoe tsy afaka miteny tsy afaka manazava programme ianao raha tsy manana tsangakevitra ary zay tsangakevitra zay nefa miankina amina foto-kevitra ka tsy zavatra tiako lazaina voalohany dia tsy vokatra ny kisendrasendra velively na vokatry ny fiangaviana samihafa ny filatsako candidat nefa filatsana candidat resy lahatra sy vonina kanandratra avoeny ny fanajana ny vahoaka malagasy izahay tokoa dia tena mino fa raha tsy miverina amin'ny vahoaka malagasy ny fahefana te tsisy fampandrosoana ho vita eto Madagasikara na inona no atao dia tsy ho isy ny fampandrosoana hatramin'izay ka hatramin'izao ny fampandrosoana teto Madagasikara politika fampandrosoana eto Madagasikara dia nataony mpanao politika nieritreretiny mpitondra ny tanterahany mpitondra nefa
ireo mpitondra ireo tsisy mitsara azy, tsisy manara-maso azy. Ny lalàna zay eto Madagasikara hatramin'izay dia niaro ny mpanao politika, niaro ny mpitondra fa tsy mba niaro n'le vahoaka. Ka ahoana moa ahafatsika manao politika fampandrosoana eto Madagasikara na ny firenena hafa tsisy manao, tsy mbola nisy na vita politika na fampandrosoana raha tsy ny vahoaka ny mivolavola sy manara-maso sy manasazy raha tanty ka tsy tanteraka zany programa ny fanarana. Dikan'izany dia zao akoatran'le fanajana n'le vahoaka, famerenana azy an'le fanjakana, dia manana obligation de résultat ny mpitondra fa tsy manana obligation de moyen. Eto Madagasikara mantsy dia mahamenatra zay mpitondra rehetra eno dia milaza ny zava-bitany. Zay nanao lalana, nanao pont, nanao an'izao, fa inona ny vokany? Raha manontany amin'ny monsieur le ministre Nelson na manontany anao, rehefa manao baka ny zanakao ka miteny izy zao zava-bitako dada, nianatra fizika, nianatra chimie, rehefa tsy afaka ianao dia tsy afaka, ary rehefa tsy ampy ny notinao dia tsy manana baka ianao dia vita. Tovy ihany koa ny opérateur mpandrara, na inona no ataonao, rehefa tsy mamoaka vokatra ianao dia tsarain'ny banky ianao, tsarain'ny tsena ianao, tsarain'ny mpanjifa. Fa ny eto Madagasikara dia izay, ny rafitra, ny toe-tsaina, ny saina dia mbola mitovy tamin'le saina ny fanjanatany. Ka eo ny mampalahelo, na inona no atao. Be dia be ny candidat sanatry ny vava, tsy hoe manitsika hoe manotra ny la Nelson. Fatako fa be dia be ny candidat ho avy dia ilaza daholo izy hoe anao an'izao, moringe zany. Fa raha tsy misy fototra ny zavatra ho kendrenao, tsy andeha io, satria io ny tondra anao amin'ny fanatanteranao. Mino fa ny candidat rehetra, ary mino fa mbola resaka an'izay tsika rehefa aveo, ahoana moa na tanterana an'izany, ahoana moa na fana an'izany. Ka eto dia milaza fa ny foto-kevitra dia ny hoe famerenana ny fahefana amin'le vahoaka. Satria mazao nandritra ny 4 taona, valiko le fanontanianao, fa nandritra ny 4 taona mahery, tsy nitsahatra ny deratena ny mpitondra sy ny mpanao politika amin'ny zava-bitany. Ny tsy nitsahatra, tsy niato nangataka ny vahoaka ametraka fitokisana aminy, tsy niato nangataka an'le vahoaka mba hivavaka ho azy, tsy niato nampanatena fahombiazana sy ny hoavy finaritra, nefa zany zavatra zany tsy tanteraka ary tsy hita. Mitrofon'izany zao dia mikrosofahana, tsy nitsahatra ny krosofahana ny farimpianan'le malagasy. Non seulement le farimpianan'le malagasy midina, fa le fahalalan'ny mpitondra na mpanao politika na ny eo amin'ny fanjakana vao maika koa nisy ny elanelany amin'ny zareo mpitondra sy ny vahoaka profonzany. Dia zao ahoana moa na neketsika am'izao fahantrana zao, efa feno embouteillage eto Madagasikara, Antananarivo, dia mbola asina tôbila maromaro. Anao ina moa? Anao propagande, tôbila efatra dimy dia ampy, tsy ny tôbila 10 zay abderahanao ny opelantananao no zay mitondra an'le olona fidanao, fa efa tsy vita ny mpitondra tsony na mpanao politika no mandanjalanja ny fietsiny. Dia zao zany valiko, zavatra voalohany no atao, tsy maintsy ravaina ny rafitra mpitantanana eto Madagasikara, mba tsy sinitsonya ny kabraraka sy ny kolokolo, mba tsy ho isy tsonya ny dijado ny mpitondra. Zay voalohany. Dikan'izany dia zao tsy maintsy ovana tanteraka ny lalam-panorena eto Madagasikara, miova ny rafitra. Zavatra voalohany, 24 heures, ataontsika hoe herinandro misy notre cour de justice, ao anatin'ny herinandro miova tanteraka ny inspection d'État, amena fahefana tanteraka ny inspecteur d'État mba anara-maso ny fitantanam-bola eto Madagasikara. Zay ny voalohany indrindra. Mazava zay anao zay famerenana ny fahefanany amin'ny vahoaka, eo ihany koa zay foto-kevitra napetraka zay, foto-keviny zay
raha ianao ve zany mijeren'izay anazy azo tanterahana miaraka amin'ilay tsy maintsy mandeha makany ivelany aloha mitady an'ilay loha ranombola ho eto Madagasikara ary raha ohatra koa ka tonga eo ianao ka le makany ivelany no lasa aloha dia mety ho tafita ihany ve zany ilay fijerenany vahoaka eto ambany sa sao dia tokony efa maty ka sao dia vahoaka zay vao miazakazaka mandeha makary azo ampiarahana io hevitra io satria na dia hoe hikofokofoka ho an'ny vahoaka eto tsika ka raha tsy misy ny loha ranombola tsisy varany mihitsy zany ane matoana makany zany dia efa mipetraka ny gouvernement zany efa misy ny fitsinjarana asa fa tsy ny président de république ny manao ny rehetrarehetra fa misy andraikitra manokana ho an'ny président de république fa reo asa sasany teneniko reo zany ataony sasany misy zavatra hitovisako amin'ny rahalahy président Patrick Ratsonara ireo le ara-pahamehana le nlazaiko teo reo zany dia tsy ho tanteraka velively reo raha tsy manova ny politika ekonomika eto amintsika etsika inona tiako tenena amin'izany ao anatin'ny vinam-piarahamoninay dia ny politika ekonomika entina hitondrana nyty tany sy nyfanjakana ty dia ifitsinjaram-pahefana ny décentralisation effective zany hoe avy omena ny vahoaka ny fahefana manomboka any amin'ny fokotany satraty amin'ny région zany hoe ny vahoaka ny mamola vola ny tety mpampandrosoana rehetrarehetra fa ny fanjakana dia manampy mitaridalana manentana mety amin'ny voalohany hoe mety manampy anao ny fanjakana ara-bola sy ny karazany kanefa kosa rehefa aorinao afaka roa na telo taona zany mahavita tena reny na fokotany na commune dia mba farafahakeliny dia misy 20% dia ano 50% ny vola ny fananany ao mipetraka aminy hampandrosoa ny faritra misy azy ohatran'izay koa au niveau ny commune zany dia sasany miakatra ty dia i problema manko mivangongo loatra eto afovoany zany amin'ny pouvoir central zany ny fahefana rehetra ka sady tara zany ny fandraisana fanapahan-kevitra no tsy mahafantatra le réalité any zany ny vahoaka zavatra tokony fantatsika manko vitsy ihany ny mpitondra mahatsapa raha miheno ny etaetany vahoaka amin'izao fotoana zao fa ny ana province aneka mitady an'io décentralisation effective io e satria mahatsapa ny ana province zany fa ny tetim-pandrosoana natao dia manome tombony fotsiny ny pouvoir central aty fa tsy mahazo nininina mihitsy izy ohatra fotsiny zao jery asika le resaka sherite resaka QMM mba firy moa ny retombé économique nireo entreprise goavana be eo amin'ny économie locale eo na raha ohatra ka misy ny fandraisana asa mba firy ny zanany miasa sasana aza tsy vitany hoe le avy amfaritra hafa no ampidirina eo fa mbola misy avy any ivelany mihitsy za ministre ny travail nahitan'izany tsara ary isany nampitroatra na hoe za kosa tsy amahany ny olany chômage ny zareo asiatique fa ny anazy eto tsy lany ny chômage eto ny chômeur eto ny anahy ny tokony vahako zany ka izay ny tena mahalehibe ny ary io raha votsy tanteraka atsika io décentralisation effective io minoananao fa isy réaction primaire io isy réaction primaire io hitroatra le olona zany dia isy rotaka io zany dia sady tsisy ny filaminana eto amintsika eto zany no ivahavaha le firaisam-pirenena tsy atahorana mihitsy le décentralisation effective satria io concept économique io zany fa tsy atahorana mihitsy hoe ampisarasaraka atsika non io no heverinay zany fa mitondra fampandrosoana haingana ary tsy vitan'izay ihany fa misy manampy le répartition équitable ny richesse nationale zany le manana fananana be dia be Madagasikara misy ny faritra sasany tsy manana misy ny faritra sasany manana zarainareo satria sika malagasy raha ihany zay tsy manana faritra tsy manana omena zany dia amin'izay zany ny fampandrosoana zany miara-miainga zany fampandrosoana dia tsy misy ny tara zay no heverinay amin'ny anatanterahana anio politika izay zay izy zay ny fanatanterahana azy ary eo anandray ny anatanterahana n'ilay paikady napetraka ao teo mba tena ho iainany voaka malagasy ary rehefa tena filohan'ny république zay ianao ndrematoa Patrick Ratsonara tonga dia tsy priny angamba mba ahafahatsika mahazo bebe kokoa ny zavatra hokendrenay fantaninao voalohany dia hoe inona ny zavatra ho ataonareo raha vo tonga zany hoe action immédiate dia mamerina zany fa hoe fametrahana rafitra vaovao zany haute cour de justice voalohany inspection d'état mba tsy siditsony any le gabraraka faharoa dia miomboka-hevitra amin'ny Jean-Angela Nelson William monsieur le ministre fa hoe anisany zavatra tsy maintsy atao voalohany faharoa
dia araka ny fahavalazaky teo de hoe fandraisana anjara n'le vahoaka zany hoe zao matsiny zavatra miseho na amin'ny radio mialatsiny na amin'ny TVM na radio paritra na amin'ny direction du trésor na direction douane na ny impôt na ny toetoerana sy ny any amin'ny province dia ny fanjakana ihany mitondra no mifidy azy any États-Unis na ny toeraka fa tsy zany misy ny association ny opérateur société civile consommateur zay atao anatina commission izy no mifidy sy manendry an'le olona zay hipetraka amin'ny toerana eo mba hafany le association na opérateur na consommateur sy ny sisa manara-maso sy malala ny zava-misy ara-économique sy social raha ianao zao tafitro anatin'io dia vo maika ho tsaratsara sy ho bebe kokoa ny fahalalanao ny fandendra raha eto Madagasikara raha izay faharoa inona ndikan'izany ny directeur zay voatendry tsy any amin'ny lehibeny izy no manao compte rendu fa any amin'le commission zay commission maleo tena manara-maso azy fa tsy mety nataony ile commission ihany no mandroka azy fa tsy miandry ny directeur zay mitovy aminy zay mitovy formation aminy fa mitovy angeny formation tsisy safandroka angeny ny olona eto e dikan'izany zay sady manara-maso vahoaka no manana possibilité afaka azafady afaka manendry sy manala an'le olona mandray anjara izy manaraka zay faharoa de zao toin'izay ary zay tsy atao eto Antananarivo eto aty amin'ny renivohitra fa ho atao eran'ny Madagasikara zany hoe araky ny lazainy Jugupe tao de tsy maintsy atao ny décentralisation fatelo zavatra tsy maintsy arenina de zao dia PDB zavatra tsy maintsy arenina eto Madagasikara satria tena olana raha fehezina de zao tena natao ankilabao tanteraka le vahoaka na ara-politika zany na ara économique na ara social tsy vitan'izany fa ny tombo ny elanela eo amin'ny samy malagasy eo ina malagasy amin'ny faritra ray sy faritra anankiray tombo ary mety teraka zava-dozy zay ka anisan'izany tsy maintsy atao zany de tsy maintsy ampitoviana atao amin'ny teny frantsay égalité des chances hoe amin'ny fitsaboana amin'ny fampianarana raha hoe rehefa tonga raha tonga eo tsy hoe rehefa tonga zafatoko raha tonga eo izy zahay de zavatra atao voalohany de hoe famerena satria tsy ho vita ny vola mpanjaka ny vola tsy ho azo eo ny eo nefa tsy maintsy manao zavatra voalohany de akoatra ny fanaovana ny ravitra zany sy ny fomba fanao de amin'ny fampianarana de zao tsy maintsy gratuit maimaim-poana ny amin'ny école primaire na aizy io na aizy io faharoa ny fatarana rehetra ny karama rehetra zay tara tsy maintsy amboana satria tsy angataka zavatra amin'ny fonctionnaire anao na mpampianatra anao na amin'ny dokotera anao sy ny sisa raha tsy ahitana vahaolana ny karama fahatelo faefatra tsy fantako na fahatelo na faefatra amin'ny toe-karena tsy maintsy hovaina ny akamaroany lalàna eto Madagasikara raha momba ny fandrarana tsy hoe satria mpandrarana tena fa raha te aprisika an'le mpianatra zay mivoaka ny université tsy andehany ny fonctionnaire tsony zay fa feny fa mba hanao fandrarana de tsy mihitsy aprisiny izy mba anana entreprise kely mba apiny izy anaovana ny entreprise ka eo koa misy fanovana tantera izy amintsy atao de momba ny microcrédit crédit ny amin'ny banque tsy maintsy amaivana mba hafan'le olona mitrosa moramora kokoa eo anivon'ny banky 10 minitra sisany anjaratsika 2 minitra sasany angamba atao amin'ny ilany de 2 minitra sasany ho an'ny andaniny ny fantaniko farany ao anatin'izay 2 minitra sasany zay fitinina angamba hoe ny fampiarana azy ve zany raha tonga eo ianao Andriamatoa Nelson William mora no anatanteraka izay nofinofy ny eritreretinao zay rehefa tonga eo amin'ny filohan'ny République ny Madagasikara ianao za tsy manao hoe andeha ho azy fa kosa efa manana ny tetika zany anatanterana an'izany fa manana ekipa efa hita daholo zany ny lalana tokony alea ka tsy tokony ho sarotra zany fanatanterana an'izay toy izako kely amin'ny resaka social teo satria efa manana mbola manana 2 minitra
am'le resaka social zany dia misy itovisako aloha amin'ny monsieur Patrick ato président Patrick le resaka haute cour de justice mba hiadivana amin'ny tsy maty manota itovizako le microcrédit zany itovizako zany mba tokony accessible ho maivana ho andrehetra fa eo amin'ny resaka fonctionnaire kosa zany ministre de fonction publique fatako ny problème na fonctionnaire zany efa be de be ny lalàna nataoko zany mba hanatsarana an'io fonction publique io ka za de mieritreritra tsara mihitsy fa raha mahay mitantana atsika misy ny bonne gouvernance tsy hitako mihitsy ny fomba tsy hahafahantsika zany manatsara sensiblement ny condition de vie ny fonctionnaire etsanda ny amin'ny privé zavatra tokony jerevana zany de za zany aloha de miombokevitra koa hoe tokony isy amin'ny mpandraharaha tokony isy mesure incitative zany ho andreo mpandraharaha ary tokony ho arovana aza satria hitanareo ihany mampalahelo ihany raha ny industrie tsika zany ny usine-tsika maty jerevana hoe i savonnerie tropicale zany déposer bilan de moa be ny fanjakana tsy mba afaka miaro an'ireny fanjakana nefa reny zany sady mahatsara ny tissu économique tsika no mandray mpiasa ka ny anna zany tokony jerevana koa manaraka an'izany ireo mpiasa informel reo be de be am'izao fotoana zao no tsy fisiny asa zany manao an'regny asa informel ireny andalana reny za zany de mieritreritra fa tokony anaovana statut manokana zany regny ary koa ampidirina mba hanana knapisaka raha pitso afaka pitso zany mba retraite tsy afaka miasa tsony dia tsy miala maina ary ny knapisa resina dia raha tonga eo zany dia ampitovisiko amin'ny retraite ny fonctionnaire sasan'izay ronisy safaran'izay sotrato ny antiako lazaina de zao na tiana na tsy tiana tsy ny élection de zavatra tiako lazaina mivoaka de tsotra hoe rivoaka malagasy wisy ny élection fa io tsy hoe élection io ny vahaolana satria ny mpitondra de milaza fa hoe tsy maintsy atao ny élection fa io ny solution le crise mialatsiny re olona fa ho mafimafy kokoa ny zavatra ho iainatsika rehefa vita ny élection na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy fiatsaikany amin'ny vola malagasy zao efa taona transition minoa inareo fa iena mo ny lanjan'ny vola malagasy hiakatra ny vidin'ny pétrole hiakatra ny vidin'ny électricité ka hiteny hoe tsy misy tsony ny olana de lainy zany mandainga mamitaka ary za tsy hamitaka amin'ny vahoaka zavatra tiako lazaina amin'ny vahoaka de tsotra na de eo aza fahasahiranana zay miandry tsika afaka mametoky anareo fa ho atao zay hamaivana ny lanjany zany zavatra mety iseho ary économique ary atao mitovy ny hery sy ny vesatra zay ho zakainy ny tsirairay avy zany hoe tsy maintsy mitovy hoe zany hoe zay manam-bola bebe kokoa fesarany ny olana bebe kokoa zay mahanitra kosa ho ampina mba afany miaina fa zany tsy misy tsy azo atao raha tsy misy ny dialogue ny fifandraisana am'le vahoaka ary zany de manome tokony vahoaka fa tsy hamitaka ary tsy andainga zay tokony ataoko hoe fandatsana an'le vahoaka tapitra nytoratsika tsy hamitaka tsy andainga ianao koa hoe mety mitovitovy am'izay tsy hamitaka tsy andainga fa kosa ny zavatra ho vitako de lazaiko hoe tsy misy mahery tsy vita zany raha misy ny fahavononana fa raha vonona marino ampandrosony ty Madagasikara ty ampandrosony vahoaka malagasy tsy misy tsy vita raha mifanometanana zany ny mpitondra sy ny oentina zany ary mazava ny fomba fifandraisana zany de veriko fa mandehiko za zany eto de manaraotra mihitsy manao appel amin'ny vahoaka malagasy zany mba handatsaka ny numéro 40 amin'ny fa 25 ny volana octobre fa za de candidat mitondra fanantenana ho andreo saram-babe vahoaka sahirana tsy misy asa nefa kosa mitondra fanantenana kosa ho andreo bailleur de fonds ireo investisseur zay mitady hiinvestira eto amitsika dia ankasitrana izy mirahalahy ny vahiny teto amin'n'ity fandarana manokana ny arahana ny télévision malagasy ny senita niara ny sala ity andriamato Patrick Radionary izay mandeha amin'ny herin'ny tenany ao anatin'ny fifidianan'io tsy manana antoko fa ny fitiavany nyzany latsaka filoam-pirenena zany no nahitana azy andriamato Nelson William ihany koa de samy nilaza ny heviny teo izy mirahalahy ireo izay no ametrahana ny veloma mandram-piona mandrapitafa amin'ity androany ity amin'ny manaraka indraysika mianao anatin'ity fotoana amin'ny fampelezakevitra ity veloma tompoko